Bonjour daholo tsika rehetra ny tokantrano any sy amin'ny toerana rehetra indray izay anontsika ny fampianarana. Manonona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Irosondratsika ny amin'ny lesona ary fatafidrotsika ny amin'ny loza fito izany resahantsika farany iny ny loza voalohany mikasika ilay vairatsy zany. Ka alohan'ny anomboantsika eo amin'ny tianantsika kely ilay lesona tamin'ny farany iny sy anoisantsika ny lesona dia manasantsika indray ary araka hivavaka metraka ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao zay raha io amin'ity anio ity. Raha metraka indray izao fotoana izao eo am-pelantananao. Dia ny fampianarana ny boky ny Apokalipsy. Iny raha io ny famonkevitry ny faminaniana tokoa dia tsy amin'ny fahendren'olona na amin'ny fahalalana fa amin'ny alalan'ny fanahinao irery ihany. Ka dia mametraka indray izay fotoana izao izay eo am-pelantananao. Misaotra iray ny amin'ny tombonandro izay minoana isan'andro. Amin'ny fahasalamana. Matoa izay mbola afaka mifanatitra tavy eto dia mbola noho ny fahasoavanao zany. Misaotra ny amin'ny tahinonay ny amin'izay anjara anina sahazo minoana isan'andro. Ny lamba dafiana, ny trano alofana, na ny asa mandraraha. Isaorana ianao zany rehetra zany. Ary ihany koa Andriamanitra iray na misy ara eo aminay ihany koa. Sahirana ara-pivelomana, sahirana eo amin'ny hofatrano, sahirana eo amin'ny écolage, na eo amin'ny fitadiavana ny sakafo isan'andro. Dia matoa mbola eto amin'izao fotoana izao dia mbola ianao koa no miahy. Satria na dia eo ary ny fahasahiranana dia mbola ny fahasoavanao hatrany no mbola ahafahanay miatrika eto amin'ny tena ity. Na dia eo aza nefa izany iray dia mangataka aminao izay. Ta io izay sahirana ara-pivelomana. Ta io izay sahirana amin'ny hofatrano, amin'ny écolage sy amin'ny lafiny arak'asa sy ny zavatra maro samihafa. Ino ny fitarainana izay nitaraina aminao andro aman'alina Andriamanitra ka mamindrafo amin'izy renenenao. Hoe ianao iray manao hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako no mangataka amiko andro aman'alina. Moa ve tsy hainao any an-danitra any? Fa raha hoavany zanak'olona hoe ianao moa hita finoana ety ambonin'ny tany ka izy. Eny Andriamanitra mihaino vavaka dia mihaino vavaka tokoa ianao ary mamindra fo. Angatana aminay nefa tompo dia mba ahitana finoana anatin'ny tsirairay avy. Ka andreto indray ary izahay amin'ity anio ity manavao ny fanoloran-tenanay. Eny ninona raha io nalatsaka anay. Ninona fakapanahy mety mbola nahazo anay. Ninona teniteny foana mbola nivoaka ny vavanay na zavatra ratsy ny sainay. Ninona fikasana ratsy rehetra izay tao anatinay. Raha io, ninona nataonay ka nandikana ny lalànao sy ny didinao dia hifonanay aminao zany. Angatana famindram-po sy famelan-keloka. Mamindrafo aminay raha io mamela ny eloka irenao. Ary dia mangataka aminao zay Jesosy io divy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Amariny zay Jesosy io ny amin'ny ranao ary eo kaneny ny ranao ampihavana anay amin'ny raha izay any an-danitra. Voninahitra ny eo an'ilay naran'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Voninahitra ny ho an'ny zanak'ondry. Ary eny Andriamanitra iray. Aoka reo feno ny fanahinao izahay. Amasino izay ho masina ho anao satria masina ianao. Ka aoka ny fanahinao masina iray no ampianatra anay ny fahamarinanao. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, amantaranay ny sitraponao Andriamanitra iray. Ary ilay devolo Satana izay fahavalonay miasa amin'ny fomba rehetra nakanana izao fampianarana izao tsy handeha. Tsy tonga ny tokantrano izay manakorotana ny tokantranonay, manakorotana ny fiainanay. Dia mandidinay Satana devolo izay sy ny asany rehetra. Ilay volony zany no ny amin'ny rahazanak'ondry sy amin'ny fofonay. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny fiainanay tsirairay avy na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona. Lasa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahan'i Kristy sy amin'ny fofonay. Amin'ny anaran'i Jesosy.
rafo satana sy ny asany rehetra no amin'ny rano Kristy sy amin'ny fofonaina, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminaina dia kely monja aza. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray, ankalazay ny anaranao, mena voninahitra ny ianao ray, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia, halleluia. Dia mitenena indray ray eo aminay ianao miteny ity favoninkena izay vahoakanao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Irosoatsika ny amin'ny lesony. Resakitsika tamin'ilay loza voalohany zany tamin'iny farany iny dia overenantsika vakina kely ilay izy mikasy eo amin'ilay andininy faharoa zany Apokalipsy 4:20 ny andininy faharoa. Dia hono izy ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny taon-diviny tamin'ny tany dia nisy vai ratsy sady nampahory tamin'ny olona izay nanana ny marika ny bibidia sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sariny. Rehefa nararaka tamin'ny tany ilay loza voalohany zany dia nanino izy lasa nanisy vai ratsy ny ponina ambonin'ny tany. Dia izy ireo tratran'ny vai ratsy ireo fa ireo zany ilay manana ny marika ny bibidia ny tratran'izy io zany. Dia manana marika ny bibidia ny tratran'ilay vai ratsy. Ny zavatra hitantsika nefa raha nijeritsika tany amin'ny trompetra dia izao hoe ny loza voalohany resahany tany amin'ny trompetra dia miresaka ny amin'ilay may ny tany. May ozy izy ny apatelin'ny hazo, ny apatelin'ny ahi-maitso sy ny zava-maniry rehetra zany. Ny apateliny izy may avokoa. Ka eto zany ny zavatra misy aty amin'ilay loza voalohany, amin'ilay kapoaka voalohany dia izao le brûlure zany na le hoe famaizana tany amin'ny trompetra voalohany. Raha azo ny may tany amin'ny trompetra voalohany sy ahi-maitso dia aty amin'ny kapoaka voalohany zany le olona indray ny may. Fa inona no namaina azy? Le vai ratsy no namaina azy. Ka lasa mipoapoaka zany ny vatany iny, le mamoronana, tsy mety sitrana ilay sikatrisy dia zay lasa feno vai ny vatany zany. Dia hitantsika ary izy io aty amin'ny rehefa tonga ary amin'ny loza fahadimy zany amin'ilay kapoaka fahadimy dia mbola en'ilay olona ambonin'ny tany zany io vai ratsy io mbola mamay vai amin'ny vatany io ary manompa an'Andriamanitra mihitsy izy amin'io. Vakitsika ilay andininy faha 120. Ahoana izy andininy faha 120 manao hoe niteny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanahitanany sy ny vainy sady tsy ny bebaka taminy. Zany hoe any amin'ny loza fahadimy amin'ilay kapoaka fahadimy zany dia izao mbola tsapan'ilay olona ny famaizany amin'ilay vai ratsy izany. Ka zay zany mikasika ilay vai ratsy iny. Ary ny vokatra n'ilay vai ratsy moa dia izao hoe inona ny vokatra n'ilay izy? Vokatra n'ilay fiankofan'ilay olona amin'ny bibidia zany io. Le fiankofany amin'ny sarin'ny bibidia sy ny fandraisany amin'ny marika ny bibidia dia vokatra n'izay no nandraisany an'ilay vai ratsy. Ka le vai ratsy zany lasa marika ny bibidia le vai ratsy zany. Dia rehefa tonga io fotoana io tsy hoe ny ray apatelony ohatran'ny tany amin'ny trompetra ny tranga fa ny manerana n'izao tontolo izao zany tratran'io. May avokoa, may n'ilay vai ratsy avokoa ny olona rehetra zany dia tsy izy ireo olona rehetra ireo fa ilay manana any marika ny bibidia izany. Dia mazava ho azy fa rehefa tonga izay fotoana izay dia fantatrao zany hoe kan'izy ny olona iny, ao amin'ny tombon'izy ny misy an'iny manana ny marika ny bibidia iny. Satria lasa marika ny bibidia zany ilay vai ratsy. Hijery indray ary tsika zany mikasika ilay loza faharoa sy fahatelo dia inona indray ilay loza faharoa sy fahatelo? Maninona moa tonga dia hoe resahana ilay loza faharoa sy fahatelo? Satria miresaka zany izy io ny rano ambonin'ny tany. Satria rehefa nararaka ilay loza faharoa sy fahatelo dia izao hoe ny rano nararaka tambonin'ny ranomasina zany le loza faharoa ary le loza fahatelo nararaka tamin'ny rano mandeha na ny rano miangona na ny loharano izany. Dia vakitsika kely angely izy. Apokalipsy 4:20 dia ny andininy fahatelo. Apokalipsy 4:20 ny andininy fahatelo dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny faharoa nampidina ny taon-doviriny tamin'ny ranomasina dia nody rà tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-mainana rehetra tao aminy. Zany hoe ilay anjely faharoa izay nanan'ilay kapoaka faharoa zany dia nampidina ny taon-doviany
tamin'ny ranomasina. Nararaka ny tamin'ny tany, nararaka ny tamin'ny ranomasina zany ilay kapoaka ilay misy fahatezeran'Andriamanitra, dia any amin'ny ranomasina no nararaka ilay izy. Dia rehefa nararaka tamin'ny ranomasina ilay izy, dia izao nodira tahaka ny ranon'olona maty ozy izy ny ranomasina. Zany hoe rehefa nararaka tamin'ilay ranomasina izy dia lasa vadika raha ilay ranomasina. Marihana fa symbolika zany resahana eto amin'io. Ka inona moa no tiany tenena amin'ilay hoe raha maneho fahafatesana zany io, arak'ilay teneny hoe nodira tahaka ny ranon'olona maty ny ranomasina. Dia toy izany, ary maty ny zava-mananana rehetra tao aminy. Zany hoe nitondra fahafatesana teo amin'ny ranomasina zany ilay kapoaka faharoa izay nararaka tamin'ny ranomasina. Dia jereo ihany koa eo amin'ilay loza fahatelo, fa rehefa nararaka ilay anjely fahatelo ihany koa ilay kapoaka fahatelo na livio fahatelo teo amin'ny rano mandeha, na ny rano fisotro na ny rano miangona. Dia inona koa? Nodirako ny rano mandeha sy ny rano miangona ary ny loharano. Dia ahoana ozy izy andininy faefatra ka hatramin'ny fahafito. Ary ny fahatelo napidina ny tao andoviany tamin'ny ony sy ny loharano, dia nodira ireny ary nahariny anjelon'ny rano nanao hoe marina ianao ilay ankehitriny sy taloha dia ny iray masina, satria efa nitsara toy izany ianao fa ny ran'olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia raha kosa no nomena sotrony ary tandrifiny ho azy izany. Ary reko ny altara nanao hoe eny Tompo Andriamanitra tsy toa, marina sy mahitsy ny fitsaranao. Dia izay ny zavatra nambarany teo hoe ary ny fahatelo izy napidina ny tao andoviany tamin'ny ony sy ny loharano dia nodira ireny. Ohatrany teo amin'ilay ranomasina zany nodira, ka fantatsika fa rehefa nodira ilay izy dia inona zany? Nitondra fahafatesana ihany koa zany amin'ny alalan'ilay rano mandeha sy ny rano loharano izany. Zany hoe zay zavatra ao anatin'ny rano mandeha zany na rano miangona dia maty koa zany nitondra fahafatesana. Ary tsy vitan'izay fa na le rano ary zany, satria io rano io nosotroiny zanak'olombelona, dia izao tsy azo sotroina koa zany le rano, lasa tsy azo sotroina koa zany. Dia iresakitsika mikasika an'izay zavatra zay, satria io zany zavatra efa nitranga izy io, ary ny zavatra hitantsika eto zany mikasika ny zavatra efa hita tany aloha ihany no averin'Andriamanitra ilay izy, satria mampatsiaro antsika ny zavatra nitranga any amin'ny tany Egipta. Rehefa namoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta Andriamanitra, dia nandraraka zany ilay loza folo teo amin'ny tany Egipta. Ary ny loza voalohany izay nararaka teo amin'ny tany Egipta dia fantatsika tsara fa ilay rano nodira. Ka rehefa nasen'Andriamanitra nokapohan'ny Arona sy Mosesy tamin'ny hazo ilay rano ny Egipta, ilay nely, dia nodira ilay rano ny Egipta, maty avokoa ny hazan-drano tao anatiny, ary tsy afaka nisotroana intsony ny rano nely. Vakitsika kely ange izy aty amin'ny Exodosy 7 miresaka an'izay. Exodosy 7. Exodosy 7 dia ny andininy 7:20. Azafady ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Exodosy 7 dia ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Koa izao no lazain'i Jehova: izao no ahafantaranao fa izao no Jehova, indro ny tehiko ety an-tanako no ikapohako ny rano ny nely, ka ho tonga rà izy, dia ho faty ny hazan-drano ao nely, ka ho maimbo nely, ary tsy ho tian'ny Egyptianina intsony ny sotro rano ao. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: lazao amin'ny Arona hoe raiso ny tehinao ka injiro ambonin'ny ranon'ny Egipta ny tananao, dia ambonin'ny sapan-dranony sy ambonin'ny lahin-dranony sy ambonin'ny enieniny ary ambonin'ny kamorony rehetra, mba ho tonga rà ireny ary isy rà eran'ny tany Egipta rehetra, na amin'ny fitoeran-drano hazo na amin'ny fitoeran-drano vato. Ahoana tsara ozy izy amin'ilay andininy
andininy fasivambifolo aroa Jehova tamin'ny Mosesy lazao amin'ny Arona hoe raiso ny tenao ka injiro ambonin'ny ranon'ny Egypta ny tananao dia ambonin'ny sapan'ny ranony ambonin'ny lain'ny ranony sy ambonin'ny enieniny sy ambonin'ny kamorony rehetra mba ho tonga ra ireny ary isy raha irany tany Egypta na eny amin'ny fitoeran'ny rano hazo na eny amin'ny fitoeran'ny rano vato zany hoe zay fitoerana rano rehetra tao Egypta zany misy rano hoe ity azotrona dia naniny nivadika raha avokoa dia nivokatra amin'izay dia tsy afaka sotroina le izy eo amin'ny 120 dia ho faty ny hazan-drano anely ka ho maimbo nely ary tsy ho tian'ny Egyptianina intsony ny sotro rano ao satria nitondra fahafatesana zany le izy tsy azo sotroina intsony ilay rano maty ny hazan-drano ny rano tsy azo sotroina dia izay mihitsy ny zavatra nisy zany hoe aty amin'ilay kapoaka faharoa sy kapoaka fahatelo zany ny zavatra misy dia zao hoe maty ny hazan-drano ao anatin'ny ranomasina ao anatin'ny rano mandeha ary tsy vitan'izay fa aty amin'ilay kapoaka fahatelo dia tsy vitany hoe ny zavatra ao anaty rano maty fa le rano zany tsy azo sotroina intsony ahoana ny sotroina rano dia izay ny zavatra resahany eo amin'ilay kapoaka faharoa zany sy kapoaka fahatelo zay nalatsaky le anjely faharoa sy fahatelo amin'ny ranomasina sy ny rano mandeha na ny rano miangona na ny rano fisotro izany ka iresaka ary zany tsika mikasika le loza faharoa aloha zany atombotsika amin'le loza faharoa izy dia ina moa le resaka resany amin'ny loza faharoa zany fa ny fahafatesana eo amin'ny ranomasina zany rehefa nararaka tao lay loza faharoa ka lasa nody ra tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina ozy izy verenantsika vakina le izy Apokalipsy 4:20 dia ny 9:7 Apokalipsy 4:20 ny 9:7 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Apokalipsy 4:20 ny 9:7 ary ny faharoa nampidina ny tao andoviany tamin'ny ranomasina dia nody ra tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-manana rehetra tao aminy nody ra tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-manana rehetra tao anatiny maty daholo ny zava-manana rehetra ho aminy raha mijery sika amin'izao fotoana izao inona ny zavatra hitantsika be dia be ny espèce efa en voie de disparition zany hoe ireo biby any anaty ranomasina zany ireo trondro any ranomasina fa misy espèce zany karazana trondro efa tsy misy tsondro zany efa manomboka tsy misy tsondro dia ny Nations Unies zany na ireo ONG international dia miezaka mihitsy préservena an'izay ny hoe isorohana an'izay zavatra izay io mba tsy havery an'ireny karazana trondro ireny na karazana biby any an-dranomasina ireny zay zany dia efa anisan'le hoe fahafatesana ny ranomasina inona koa ny zavatra misy eo le surpèce industrielle ny surpèce industrielle dia zao hoe reo le sambo lehibe mandeha manerana n'izao tontolo izao na ny avy any Chine na ny avy eto amin'ny Europa avy any États-Unis sy ny sisa ireo zany no miracle-ny fond-ny océan ny fitenenana hoe tena hoe manjony mihoatra zay tokony ho jonoana dia anika le mpanjony kely aty amin'ny le mpanjony kely zany le samby kely reny rehefa manjono tsy mahazo ninninina tsony zara raha mahazo tsondro raha taroa hoe tena velona ny fanjonoana ny olona zany le mpanjony kely reny amin'izao tsy velona tsony sahirana ara-pivelomana satria lasan'le samy ngeza be daholo ny trondro dia vokatra le surpèce industrielle ny zavatra misy dia zao misy an'le filet be reny vina nijery documentaire mikasika an'izay misy filet iny dia ngeza be le izy velariny dia ohatrany misy vy amin'ny fakan'le filet zany dia iny miracle an'le any ambanin'ny ranomasina any dia manimba ny zavatra rehetra ny anatin'ny ranomasina le izy ny resaka biodiversité any anatin'ny ranomasina zany simba n'le izy daholo eo le resaka fanjonoana ihany koa
ohatra hoe arakaraka ny commandeny olona moa zany hoe mila an'izao ny sinohatrany dia miforniran'izay dia atao izay iforniran'izay. Mila an'izao ny japonais, ny japonais moa zany adalan'le aileron ana requin ity, le vombona requin le orina iny rehefa milomano izy zany. Manjony requin izy dia tapahany ny vombony iny, ny vombony fotsiny dia atsipon'le requin rehefa avy eo. Na ny dauphin. Zany zany dia efa fahafatesana any anaty ranomasina zany. Dia rehefa mijery ianao amin'le satria nisy photo, nisy magazine zay nahitako an'le izy. Fa tena hitanao mihitsy hoe feno rà le eo amin'le anaova satria izy ampiakarina zareo anatin'le bateau dia alatsany ranomasina fa manodidina ny zareo rà fotsiny manodidina anazy io zany. Satria tena be dia be le biby vonoiny le dauphin na le requin vonoiny zareo io zany. Eo ihany koa resahana amin'izao fotoana izao hoe ny fanjonoana thon. Ohatra ny amin'ny ranomasina any rehefa manjono thon zany dia hoe ny thon fa manomboka hoe tokony tsy azo hohanina intsony koa ny thon dia hoe fa maninona satria manomboka misy taux de mercure élevé any anatin'ireny thon ireny. Zany hoe io mercure io zavatra ratsy io manimba ara-pahasalamana dia hoe misy mercure le thon avaiza koa no misy an'izany. Io vokatry ny resaka ohatrany hoe essai nucléaire ataon'ny zanak'olombelona any anatin'ny ranomasina sy ny zavatra toksika ariana any anatin'ny ranomasina dia lasa misy an'izay zany anatin'le trondro. Ny essai nucléaire zany manimba ny zavatra rehetra anaty ranomasina zany. Ny déchets toksika atao anaty ariana anaty ranomasina manimba ny ranomasina zany. Zany zany vokatra ilay fahasimban'ilay ranomasina na ny fahafatesan'ny ranomasina. Dia amin'ny sisy tany zany ohatrany hoe ohatra ataontsika faritra Australie na ohatran'izany zany misy an'le hoe barrière de corail ireny. Ka io barrière de corail io zany io ny miaro ny ranomasina zany tsy anina moa zany tsy higoka ny sisin'ny tany zany. Ka rehefa simba zany le barrière de corail dia miakatra ny ranomasina, lasa manatombo ny territoirany izy amin'ny tany. Dia betsaka nefa ny ataontsika hoe barrière de corail efa simba amin'izao fotoana izao ary ny ranomasina zany efa manomboka miakatra amin'ny sisintany, migoaka ny sisintany. Dia misy ara zany karazana île kely ireny amina documentaire ny ahitana an'izay. Dia le ponina ao anatin'le île zany efa hoe tsy ho ela intsony dia hiala ao amin'le île satria manomboka difitra miakatra le ranomasina dia manomboka difitra le île dia tsy maintsy miala eo amin'le île misy anazy zany izy. Ka io nefa vokatra n'inona izay zavatra izay? Vokatra ilay fahasimban'ny ranomasina mahatonga izay zavatra izay. Ary rehefa tonga ary any amin'ny loza fahafito amin'ilay kapoaka fahafito dia inona zavatra hitantsika any? Tsy misy nosy intsony. Zany hoe io nosy io zany tsy hitanao intsony, tsy misy nosy intsony manerana an'izao tontolo izao. Jereo ny kely izy aty amin'ilay loza fahafito vakitsika kely inona zavatra resahana eo? Apokalipsy toko faha 9 andininy faha 20. Apokalipsy toko faha 9 dia ny andininy faha 20. Dia ahoana ozy izy? Ary ny nosy rehetra nandositra ary ny tendrombohitra tsy hita intsony. Ny nosy rehetra nandositra. Zany hoe rehefa tonga zany ianao amin'ny loza fahafito dia tsy misy intsony ny nosy. Tsy misy nosy intsony. Miala tsisy intsony ny nosy any amin'ny loza fahafito. Raha tary amin'ny trompetra faharoa ny zavatra hitantsika dia zao. Ny rayam-pahatelony no voakitika ny amin'ny ranomasina. Zany hoe ny rayam-pahatelony ranomasina no simba. Ary tsika nefa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsika zany eo anatin'ilay trompetra amin'izao fotoana izao. Eo anatin'izay fahasimbana izay tsika. Kanefa ilay izy miakatra zany izay fahasimbana izay. Fa rehefa tonga zany tsika amin'ny loza io dia zao tsy ho zakazakaina intsony fa potika tanteraka zany io ranomasina io sy ny zavatra rehetra izay ho aminy. Fa zao tsika zany mbola anatin'ilay trompetra tsika. Mbola anatin'ilay sinialy dalariny tsika hoe simba ny ranomasina ary zany zavatra mandeha amin'ny vaovao mandeha foana amin'izao fotoana izao. Dia ary amin'ny apokalipsy toko faha 9 andininy faha 9 raha mijery tsika ny amin'ny trompetra dia hozy izy mbola ny rayam-pahatelony simba. Zany hoe mbola ao anatin'izay fotoana izay tsika amin'izao fotoana izao. Apokalipsy toko faha 9 andininy faha 9. Ahoana ozy izy? Ary maty ny hampatelony zava-mananaina
tao an-dranomasina ary rava ny apatelon'ny sambo. Maty ny apatelon'ny zava-mananaina tao ao amin'ny ranomasina ozy izy. Amin'izao zany tsika zany efa ny apatelony no maty. Ary zara mieritreritra raha ny zavatra misy amin'izao mety efa tsy apatelony intsony fa mety efa mitombo ihany io. Fa rehefa tonga amin'le loza fito zany tsika dia zao hoe manerana izao tontolo izao potika tanteraka ny any amin'ny ranomasina. Maty ny biby rehetra ny an-dranomasina. Fahafatesana zany ny zavatra misy. Dia fantatsika ny cause-n'izay zavatra izay, ny anton'izay zavatra izay. Ny zavatra ataon'ny zanak'olombelona ihany no mahatonga an'izany. Eo ilay resaka niresantsika teo ny déchet toksika ny an-dranomasina. Izany hoe any no anarian'ny olona resaka zavatra toksika zany. Ireo firenena matanjaka ireo. Ny pétrole satria ny amin'ny ranomasina mitrandraka pétrole ny olona. Firifiry ny pétrole very eny an-dranomasina any. Firifiry ny sambo rendrika mitondra pétrole. Voaviana zao farany teo na iny vaovao amin'le guerre ny Ukraine sy Russie. Napoka ny Ukraine ny raffinerian'ny Russie izay misy pétrole na amin'le toerana koa fitrandrahana pétrole any Russie. Dia manina? Feno pétrole le ranomasina. Feno pétrole le ranomasina. Fahasimban'ny ranomasina zany zay zavatra zay. Potika ny zavatra any. Ny zavatra nitranga tany Japon tamin'ny 2006 iny. Inona ny zavatra nisy tany Japon? Lay nipoka le centrale nucléaire. Le azahoana herinaratra zany dia misy le centrale ngeza be reny izy, mivoaka setroka be iny. Dia ao anatin'iny nefa misy radioactivité. Misy radioactive zany ao anatin'iny. Dia rehefa niakatra le ranomasina, nisy horohorontany tany an-dranomasina, dia zao nandrakotra n'ilay centrale nucléaire. Dia efa rakotra le centrale nucléaire, dia le radioactive tao anatiny tao zany na iny se déverser tany amin'ny ranomasina. Zany hoe lasa niraraka tany amin'ny ranomasina, niparitaka teo amin'ilay faritra Fukushima. Simba ny ranomasina ary ny zavatra tao an-dranomasina dia zao lasa mutant ny zavatra tao anatin'ny ranomasina. Satria rehefa tratran'ilay radioactive zany le zavatra ny an-dranomasina dia inona? Raha ohatra hoe trondro kely ohatran'io ohatra ny hazo taloha. Ohatra hoe misy espèce zany ohatran'io, lasa ngeza be ohatra zany le izy, lasa mutant le zavatra zany, vokatra le izy, fahasimban'ny zavatra ny an-dranomasina zany zavatra zany. Dia reny nefa tsy azo hohanina intsony reny fa mihinana an'ireny koa ianao dia mitondra fahafatesana ao anao, mitondra cancer ao anao reny zavatra ireny. Firifiry ny sambo mivarina ny an-dranomasina any. Mitondra zavatra toksika. Sy ny epavy any anaty rehetra ireny tsy hita intsony. Eo le antsoina koa ny anankiray hoe amin'izao fotoana izao efa misy continent anankiray antsoina hoe 7e continent. Ino ny 7e continent? Dia continent en plastique io satria ny haben'ny plastika zany miraraka any an-dranomasina dia efa mitovy amin'ny continent anankiray ny habeny. Ngeza be nge zany. Dia fakony zanak'olombelona reny plastika reny nefa ny avy amin'inona ny anamboarana? Avy amin'ny pétrole nge nanaovana ny plastika. Dia feno an'ireny zany any an-dranomasina. Efa lasa continent anankiray. Fahasimban'ny ranomasina daholo zany zavatra izany. Aty Frantsa, any amin'ny sud, misy le antsoina hoe mer Méditerranée. Amin'ny sudan'ny la Frantsa zany iny, dia amin'ny nord-ny Afrika misy an'iny. Amin'ny sudan'ny Italie, nord-ny Afrika misy anazy. Inona io ranomasina ao amin'ny Méditerranée? Antsoina hoe poubelle de l'Europe. Satria ao daholo ny fako zany miraraka. Ny olona milomano amin'ny ranomasina io fa nefa rehefa mitsofoka any ireo manao plongée mijery any ambanin'ilay ranomasina, feno fako any ambanin'ilay ranomasina. Zava-doza nge zany. Fahasimban'ny ranomasina. Dia izay mikasika an'iny zany. Amin'izao fotoana izao zany efa misy tsy hoe zavatra mbola ho avy zany. Zavatra misy zany amin'izao fotoana izao. Amin'ilay hoe fahasimban'ny ray apatelon'ny ranomasina. Ary araka ny tenaiko teo hoe
raha ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao mety efa tsy ray apatelony intsony fefa mety mihoatra an'izay ny zavatra misy fa rehefa tonga zany sika am'le kapoaka faharoa de zao hoe tsy ray apatelony intsony na mety hoe mihoatra an'izay ny zavatra misy fa ny fahasimbany ranomasina manerana n'izao tontolo zao ny resahana zany hoe potika tanteraka ny an'ny ranomasina fahafatesana ny any anatin'ny ranomasina satria zay le zavatra nyresahany teo amin'ny apokalipsy toko fahenina ny andinin'ny fahatelo raha iverenantsika kely le vakiteny manao hoe ary ny faharoa napidina ny taondoviny tamin'ny ranomasina dia nodira tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-manana aina rehetra tao aminy maty ny zava-manana aina rehetra tao aminy dia vokatra n'inona moa zay zavatra zay zany fa vokatry ny asa taon'ny zanak'olombelona ihany no mahatonga an'izay zavatra zay asa taon'ny zanak'olombelona ihany no mahatonga an'izay zavatra zay dia le fahampitehana zany manerana ny ranomasina rehetra tsisy fanafany rehefa tonga iloza io amin'izao fotoan'izao sika mbola anatin'ny trompetra fa rehefa tonga io kapoaka io zany maty tanteraka ny zavatra rehetra ny ranomasina na dia eo aza ny fisorohana maro samihafa ataon'ny communauté internationale miezaka zareo amin'ny fisorohana maro samihafa kanefany miavosa dia miavosa trany isataona ny fampitehana any amin'ny ranomasina zay mahatonga ny firenena mitambatra zay atao ao amin'ny Nations Unies manao convention zareo dia convention zay ataony io le antsoina hoe COP le COP moa zany dia hoe conférence des parties zany hoe fivorian'ireo firenena mitambatra ao anatin'ny Nations Unies zany io ny amin'ny andraisana décision ny amin'ny fisorohana ny tontolo iainana na ny ranomasina io na ny etỳ an-tanety io zany io zareo zany mivory zany ny amin'ny hoe ahoana mba tsy hahasimba ny zavaboary sy ny tontolo iainana misy atsika dia manao kopy io zareo isataona COP 21 COP 29 sy ny sns hoe isoroka fa inona ny vitan'ny zanak'olombelona raha tokony hitodika amin'Andriamanitra ny olombelona ibebaka hiala amin'ny faharatsiany fa tsy zay fa mitady solution satria mieritreritra hoe izy dia mahavita azy ary iohatra ny foloan'ny pirenena amerikanina ihany Donald Trump amin'ny mahabibidy azy moa dia miteny tahaka ny drakony izy ahoana izy izy America first ozy izy ny Amerika ny voalohany ozy izy ohatrany hoe izy ny mahavita ny zavatra zay tiany atao rehetrarehetra mieritreritra azo teny ho dady izy ny lehiben'ny Occident bibidia faharoa fa nino nataonareo izy mitombo foana io dia iresaka indray tsika ny amin'ilay kapoaka fahatelo miresaka ilay loza fahatelo inona ny zavatra nyresantsika teo mikasika an'io dia zao hoe ny fahasimban'ny rano mandena ny rano miangona na ny rano fisotro izany vakitsika le toko 5:17 ka hatramin'ny 17 toko 5:17 ka hatramin'ny 17 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fahatelo napidina ny taondoviny tamin'ny ony sy ny loharano dia nodira ireny ary nahareny anjelon'ny rano nanao hoe marina ianao ilay ankehitriny sy taloha dia ny iray masina satria efa ny tsara toy izany ianao fa ny ran'olona masina sy ny mpaminany no nalatsany ka dia raha kosa no nomenao sotrony ary tandrifiny ho azy izany ary reko ny altara nanao hoe eny tompo Andriamanitra tsy toa marina sy mahitsy ny fitsaranao ny fahatelo nampidina ny taondoviny tamin'ny ony sy ny loharano dia nodira ireny dia fantatsika tsara izy fa rehefa nodira ohatrany tamin'ny andron'ny Egypta ny resantsika teo dia inona zavatra misy tsy azo ny sotroana tsony ny rano fisotro zany hoe maty ny etaeta zany ny zanak'olombelona ka rehefa mirotsaka zany io loza fahatelo io amin'le kapoaka fahatelo na le lovia fahatelo dia zao tsisy rano fisotro tsony ny zanak'olombelona dia maty koa ny hazan-drano any anatin'ny rano mandeha sy any amin'ny ony any tsisy rano fisotro tsony zany ny zanak'olombelona raha tany amin'ny
trompetra fahatelo izy dia inona zavatra nisy apatelony foana araka le resantsika teo no voakitika zany jerevakitsika kely le ary amin'ny trompetra toko fahavalo ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo toko fahavalo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia ahoana izy ary ny anjely fahatelo nitsoka dia nisy kitana lehibe nirehetra toy ny fanilo latsaka avy tany an-danitra ary latsaka tamin'ny apatelon'ny ony sy tamin'ny loharano izany ary ny anaran'ilay kitana dia atao hoe zava-mangidy dia tonga mangidy ny apatelon'ny rano ary maro ny olona no matin'ny rano satria efa nangidy izany ny amin'ilay trompetra fahatelo dia izao inona ny zavatra nisy kitana lehibe nyrehetra toy ny fanilo latsaka avy tany an-danitra izy ary latsaka tamin'ny apatelon'ny ony sy tamin'ny loharano izany ary ny anaran'ilay kitana izy dia atao hoe zava-mangidy dia tonga mangidy ny apatelon'ny rano ary maro ny olona no matin'ny rano satria efa nangidy izany maro ny olona no matin'ny rano satria efa nangidy izany le mangidy io amin'ny teny frantsay hoe absente tsy azo sotroina tsony zany fa mangidy dia io mampatsiaro ny zanak'Israely tamin'ny androny rehefa nivoaka avy tao Egipta ny zanak'Israely avy nepita tamin'ny ranomasina mena voavy nyvonjen'Andriamanitra teo amin'ny ranomasina mena mihitsy ny zanak'Israely nivoaka avy teo amin'ny ranomasina mena ny nankalazan'Andriamanitra dia nandeha 3 andro izy niala teo amin'ny ranomasina mena dia tsy nahita rano ny sotroina dia rehefa tonga teo amin'ny rano anankiray izy dia atsoina le rano hoe mara mangidy le rano tsy azo ny sotroina ny monomonina tamin'Andriamanitra izy fa Andriamanitra moa mahay zava-mahagaga dia nataon'Andriamanitra mamy le rano azo ny sotroina ka eo le zavatra resahana teo hoe le fangidina zany tsy azo sotroina verena vakitsika kely anga izy aty amin'ny Exodosy toko 5:10 verentsika kely aty amin'ny Exodosy toko 5:10 ahoana izy teo Exodosy toko 5:10 dia vakitsika ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20 dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary Mosesy nitondra ny Israely nifindra avy teo amoron'ny ranomasina mena dia nandroso amin'ny efitra sora izy ary nandeha telona tany anefitra izy fa tsy nahita rano dia tonga tao Mara izy fa tsy nahasotro ny rano tao Mara satria mangidy izany koa izany no nanaovan'ny anarany hoe Mara tsy nahasotro ny rano tao Mara izy satria mangidy izany hoe rehefa mangidy izany le rano dia tsy azo sotroina non potable le rano dia izay mihitsy le tamin'ny le trompetra fahatelo ny anaran'le kitana ozy izy fangidina ka nenjera tamin'ilay le rano le izy dia lasa nangidy ny rano tsy azo ny sotroina any amin'ny trompetra izy ny apatelo ny tratra aty amin'ny loza izy izao tontolo izao zany tsisy rano fisotro tsony dia mariana tsara veriko foana izy izao tontolo izao resahana io tsy manana rano fisotro io fa le manana ny marika ny bibidio satria tadidio tsara fa tao Egipta dia izao rehefa nangidy ny ranon'ny Egipta tsy azo ny sotroina intsony ny zanak'Israely ange afaka nisotro rano rehefa tratra ny loza ny Egiptianina ny zanak'Israely ange tsy tratra ny loza zany hoe le manana ny marika an'Andriamanitra zany tsy tratra n'ireo loza reo fa ny tratra n'ireo loza reo dia izao le manana ny marika ny bibidia ny tratran'ireo dia le vahoaka mponina ambony tany izay miankohaka eo anolohan'ny sarin'ny bibidia sy manana ny marika ny bibidia dia raha mijeritsika amin'izao fotoana izao satria ny teny izy any amin'ny trompetra manao hoe ny ray apatelony dia io moa araka ny efa niteneniko teo amintsika amin'izao fotoana izao miresaka izao efa tsy ray apatelony intsony ny tratra fa efa mihoatra an'izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao raha mijeritsika a Madagasikara zao amin'ilay fitondrana vaovao dia miezaka izy manao ny resaka hoe infrastructure zany ny amin'ny fanomezana rano amin'ny vahoaka hoe miezaka ny
zany fitediavana rano zany misy mitondra 4-4 avy any amin'ny toerana lavitra mihitsy mandeha amin'ny toerana anankiray mitatitra rano noho ny tsy fisian-drano ary tsy hoe tonga le fitorana vaovao zao dia hoe efa endigué tanteraka zany hoe tsy fisiana rano zany ohatra ny hoe Tananarivo ndresany fa mbola betsaka ny toerana tsy misy rano ary raha Tananarivo fotsiny hoe ezahana misy rano amin'ny toerana hafa nge be dia be ny toerana tsy misy rano any amin'ny faritra atsimo iny ny olona mandeha toerana lavitra amin'ny faritra vezo iny mandeha lakana izy miaraka amin'ny bidon zany hoe miampita ranomasina mihitsy maka mandeha amina vilazy anankiray dia rehefa tonga amin'ilay vilazy izy dia mbola mangady indray izy mangady le fasika dia rehefa mangady le fasika izy mahita rano kely dia ekopena le izy ekopena zany hoe raisina mizigna kely le izy dia aratsaka ao anaty so nefa ary ambany lalina ry zany dia iny dia isan'andro manao ohatr'izay zany le vehivavy satria ny vehivavy no mpakarano ny lehilahy mpanjono sarotra mangidy sarotra ny mahita rano rehefa tsy azo ny hoanina tsony tsy azo ny sotroina tsony ny ranonely satria io ny rano fisotro ny Egyptiana dia voatery ny Egyptiana nandavaka toerana itedavana rano sotroina satria tsisy rano sotroina tsony dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra misy any amin'ny faritra atsimo iny amin'leny misy rano mandeha reny amin'le rano mandeha reny ritra le rano mandeha dia ina ny ataon'ny olona any amin'ny faritra atsimo iny satria efa maina zany le amin'ny toerana misy le rano dia angadiana indray ny maina iny dia rehefa angadiana iny dia iny mbola rano mavomavo arany ao anatin'iny dia iny ny alaina dia iny ny sotroin'ny olona mangidy zany hoe tena hoe mangidy vokatra le iny vokatra le tsy fisiana rano amin'ny faritra ohatra ny hoe lalana makany Epefy iny ohatra ny hoe lalana makany Epefy iny zany na hatrany Epefy iny ny rano dia betsaka ny lava-drano ohatra hoe tsy azo sotroina fa mitondra iny mitondra tuberculose mitondra aretina fangidina nge zany ny retina zany hoe io rano fisotro io zany tena lasa denrée rare le izy ary tsy vitany hoe mifaritra Afrika na Madagasikara fa na eto Frantsa fotsiny ary any amin'ny sud de la France iny amin'ny faritra atsimo la Frantsa iny zany rano zany tena hoe amin'ny resaka fambolena zany tena hoe zavatra sarobidy zany rano zany dia efa meritra daholo moa zany ny rano fisotro manerana n'izao tontolo izao zany satria mangidy dia tsy misy tsony zany le rano fisotro raha mijery fotsiny tsika amin'ny grande ville ohatra inona ny zavatra ataon'ny prévention zany na fisorohana zany izay ataon'ny fitondram-panjakana frantsay manao karazana bâtiment vaovao zareo zany ho an'izay appartement ohatra ny appartement vaovao vao mitsangana reny dia ny rano zany ohatra ny hoe ny rano mivoaka ao amin'ny dosy na ny rano ohatra ny amin'ny toilette dia iny zany mandeha amin'ny centre d'épuration ina moa centre d'épuration zany hoe mandalo amina karazana ohatra ny hoe machine zany iny manadio anazy dia rehefa miverina madio zany izy dia iny ihany zany ny afaka anaovanao dosy iny rehefa avy eo zany ny zavatra misy ary tsy vitan'izay fa amin'ny toerana betsaka manela Fransa misy ny centre d'épuration fanadiovana ny rano maloto dia akana iny hoe 4% amin'iny mbola azo ilaina ampiasaina zany ary ny zavatra resahana ary dia zao hoe ny rano dia manomboka mialafo ny facturan'ny rano zany tena lafo zany na aty Frantsa na ny Madagasikara miakatra foana ny facturan'ny rano ary ho an'ireo zany izay expert ho ny fitenenana dia miteny mihitsy izy ireo manao hoe ny rano izy c'est le pétrole de demain ny rano zany ny pétrole aoriana satria ny zavatra izy dia zao c'est la guerre de l'eau ady amin'ny rano ny zavatra atao ary zay manana rano no manana ny arena ady amin'ny rano ny zavatra atao zany any amin'ny pays arabe reo any tsy na désert tsisy rano inona ny ataony zareo satria izy manam-bola amin'ny resaka pétrole dia io ranomasina iny alaina dia esorony zareo zany le sira ao aminy dia io ny sotroina
satria manana moyen izy fa rehefa tonga koa ny fampiteniny fiarikarenany inona ny rano sotrontsony raha zatra an'izay tsony izy na ny moyen akany an'izay tsony fa le rano zany tena hoe denrée rare zavatra sarobidy io ary manomboka mety tsy misy zany io dia ny profo amin'izao vanim-potoana zao ndresaka hoe fonte de glace any amin'ny montagne satria nivokatry ny hafanana mitranga dia mitsonika ny glace any amin'ny tendrombohitra aty Frantsa reny zany satria avany mantsy ny misy any ny loharano zany miraraka makany amin'ny lohasa dia rehefa mitsonika le glace tsisy glace tsony dia tsisy rano tsony zany aty amin'ny lohasa dia lasa tsisy rano fisotro ny olona vokatra an'izay zavatra zay. Dia na any amin'ny pays ohatran'ny Madagasikara ara zany dia zao hoe tadidiko foana hoe nisy fotoana taloha mba natsaka ihany taloha tany Madagasikara. Nisy fotoana rehefa tsy nandeha ny paopy tao an-trano dia matsaka ianao any amin'ny paopy-mpanjakana reny. Gratuit ny paopy-mpanjakana. Amin'izao fotoana zao efa lasa misy mpiambina ny paopy-mpanjakana. Ampiasain'ny vokintany dia mandoha vola amin'ilay mpiambina ianao maka rano. Lasa aloha tsisy tsony le gratuité zany satria nahoana efa mialafo ny zavatra rehetra. Ny any amin'ny fambolena zany tsisy rano simba maina ny zavatra rehetra. Tany amin'ny tany Egypta inona rehefa tsisy rano? Maitany tsisy ninona tsony. Ka zay zany ny zavatra resahana eto raha fitinana kely le izy manao hoe amin'ny fotoanan'ilay loza fahatelo zany amin'ilay kapoaka fahatelo dia zao hoe tsisy rano fisotro intsony. Ary io tsy hoe ray am-pahatelony ihany na hoe mihoatra an'izay fa manerana an'izao tontolo izao zany io rehefa tonga io loza fahatelo tsisy rano fisotro intsony. Tsisy rano fisotro intsony. Dia moa ny zavatra andresahantsika teo ny Egyptiana dia tsy afaka nisotro ny rano ny Nely intsony na ny on'ny Egypta vokatra an'izay zavatra zay. Dia mangetaheta zany ohatran'ireny biby any amin'ny désert reny any Afrika, ohatran'ireny gazelle ireny. Izy rehefa manana odorat ambony be zany izy io vavorona io mafofona hoe amina kilometatra lavitra dia efa malala hoe misy rano ary. Dia rehefa maheno an'iny rano iny izy fofona rano izy dia mihazakazaka izy mandra-pahitana an'iny rano iny satria nahoana maty ny hetaheta. Dia ohatr'izay mihitsy ny zanak'olombelona ho avy ny fotoana ho tahaka ny gazela angetaheta amin'izany rano zany, hiady amin'izany rano zany. Fa zao ho an'izay manana ilay tombo-kasian'Andriamanitra rehefa tonga io fotoana io loza fahatelo dia zao ny vahoakan'Andriamanitra tsy ho tratran'izany tahaka ny zanak'Israely satria nahoana nandray ny marika an'Andriamanitra izy, niaino ny antson'Andriamanitra izy. Eto zany ny zavatra misy dia zao hoe ilay loza izay mitranga zany ho an'ny mponina ambony tany, ho an'ireto manana ny marika ny bibidia reto dia zao le loza mitranga ho an'ilay mponina ambony tany dia mifanaraka amin'ny fahotana izay nataony. Io ilay niresahantsika foana efa tany aloha fa niresahantsika tany aloha izy io hoe io ilay antsoina hoe principe de la loi de réciprocité. Inona moa le principe de la loi de réciprocité hoe ianao ihany zany migoka ny zavatra nataonao, mivaly aminao ny zavatra nataonao. Vokatry ny fahotana nataonao zany dia mitovy amin'izay koa ny loza mianjady aminao. Mifanaraka amin'ny fahotana nataony zany ny loza izay mahazo azy na ny sazy izay mahazo azy. Inona nefa ny sazy nataon'izy ireo zany nahatonga azy ireo hoe lasa nisotro an'izay hoe rano mangidy izay satria le rano zany nivadika rà ka lasa nangidy tsy azo nisotroana intsony. Inona ny fahotana nataon'izy ireto nahatonga azy ireo lasa hoe nisotro rano mangidy? Dia ny fahotana izay nataony dia satria nahoana namono nandatsaka ny rahan'ny olona masina izy dia ny vahoakan'Andriamanitra izany. Dia nataon'Andriamanitra mifanaraka amin'izay zavatra nataony izay ny sazy miatra aminy. Rà koa
no asian'Andriamanitra hosotroana. Nangidy ny rano, tsy azo tsisy rano ny sotroana intsony izy. Apokalipsy 4:5 sy ny 5 izy miresaka an'izay. Apokalipsy 4:5 ny 5 sy ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy? Ary nahareny anjelin'ny rano nanao hoe, marina ianao, ilay ankehitriny sy taloha dia ny iray masina, satria efa nitsara toy izany ianao. Fa ny ran'olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia rà kosa no nomena ho sotroiny ary tandrifiny ho azy izany. Ny ran'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia rà kosa no nomena ho sotroiny ary tandrifiny ho azy izany. Zay le zavatra andrelantsika teo hoe ny loza zany na ny sazy zay mahazo azy eto dia mifanaraka zany amin'ny fahotana zay nataony. Inona ny fahotana zay nataony? Nandatsaka ny ran'olona marina izy, ny ran'olona masina. Dia ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina. Dia hozy izy le anjely nanao hoe, marina ianao le ankehitriny sy taloza izy dia ny iray masina, satria efa nitsara toy izany ianao. Zany hoe marina ianao raha nitsara toy izany Andriamanitra. Satria nahoana? 5 fa ny ran'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia rà kosa no nomena ho sotroiny ary tandrifiny ho azy izany. Dia io zany manako io zavatra resahana io mikasika le ran'olona masina zay nalatsaka, mikasika ny ran'ireo olona masina zay mitaraina teo ambanin'ny alitara ary amin'ny tombo-kase 5 zay niresahantsika. Ireo le olona masina zay mitaraina amin'Andriamanitra manao hoe, mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarahanao ny rahanay amponina ambonin'ny tany, ary miverina foana izy io ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Zany hoe misy dikany lehibe zany io matoa miverina foana, apatsiahivin'Andriamanitra foana izy io. Zany hoe Andriamanitra zany enin'Andriamanitra ny fitarainan'izy ireo. Andriamanitra tsy manadino azy ireo ary miverina foana. Dia eto tsarovan'Andriamanitra mihitsy hoe maninona no rano mangidy no ampisotroana an'ireto olona reto hoe tsy fisiany rano ao anatin'ny matiny entana, satria vokatry le rà nalatsaka izy ireo, ny ran'ny olona masina sy ny mpaminan'Andriamanitra. Ireo zay mitaraina eo ambanin'ny alitara manao hoe mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarahanao. Dia eto le anjely miteny nefa manao hoe, marina ianao le ankehitriny sy taloha dia ny iray masina, satria efa nitsara toy izany ianao, nitsarahanao izy vokatry ny zavatra nataony. Dia verenantsika kely fotsiny leo amin'le aty amin'ilay Apokalipsy 4:5 miresaka ilay antsony reto zay novonoana teo ambanin'ny alitara. Apokalipsy 4:5 sy ny 10 dia hono izy. Ary fanovahany ny tombo-kase 5 dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahiny izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary ny antso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe, tombo masina sy marino, mandra-pahoviana no hitsarahanay sy hamalinao ny ranay amin'izay monina ambonin'ny tany. Hitako teo ambanin'ny alitara hozy izy ny fanahiny izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Satria ireo le nivavaka tamin'Andriamanitra ireo le nanompon'Andriamanitra ireo, dia novonoina ireo. Teo ambanin'ny alitaran'Andriamanitra ny fanahin'izy ireo mitaraina amin'Andriamanitra, manao hoe mandra-pahoviana no hitsarahanao. Tonga le fitsaran'Andriamanitra, ny tenin'ilay anjely, marina ianao le ankehitriny sy taloha dia ny iray masina, satria efa nitsara toy izany ianao. Dia normal be Andriamanitra raha mahatsiaro azy reto. Normal be Andriamanitra raha mahatsiaro azy reto, satria enin'Andriamanitra ny fitarainany. Misy vavaka zay ataon'i Jesosy manao hoe, raha io fantatro fa miainao foana ianao izy. Raha ianao koa zany zanak'Andriamanitra dia tsarovy fa Andriamanitra miaino anao, tsy manadino anao Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra io fitarainanao andro aman'alina io, eniny io, manongila ny tsofiny izy. Fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Amin'ny fotoana izay nitarainany reto fanahiny izay nodimany reto eo ambanin'ny alitara,
dia mbola tsy namaly Andriamanitra fa mbola nasian'Andriamanitra ny ala sasatra izy ireo aloha. Fa eto zany amin'ilay loza fahatelo dia mivaly amin'ny mponina ambonin'ny tany. Ny razy nalatsaka ny mponina ambonin'ny tany, vokatra ilay rano, tsisy rano fisotro izy, matin'ny etaeta ny mponina ambonin'ny tany. Dia izay nge mahatonga ilay anjelin'ny altara miteny, jereo ilay anjelin'ny altara miteny eo amin'ilay 7, jereo tsara, 2:20 manao hoe areko ny altara nanao hoe eny tompo Andriamanitra tsy toa, marina sy mahitsy ny fitsaranao. Amin'ny teny frantsay izy io, amin'ny teny gasy izy tsy asiany hoe anjelin'ny altara fa hoe ny altara fotsiny, fa amin'ny teny frantsay izy dia asiany hoe ny anjelin'ny altara. 7 et j'entendis un autre ange qui de l'autel disait. Anjely hafa teo amin'ny hôtely ny teny ozy izy teo amin'ny altara. Zany hoe le anjelin'ny altara miteny io dia ino io altara zay teny any iny? Le altara io le nitaraina an'ireto olona masina reto, zay novonoina no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan' Jesosy, reo no nitaraina eo ambanin'ny altara. Dia le anjelin'ny altara zay nainona ny fitaraina an'ireto olona masina reto zany, miteny koa eto, manamarina le fitsarana zay ataon'Andriamanitra manao eo amin'ny 7, areko ny altara nanao hoe eny tompo Andriamanitra tsy toa, marina sy mahitsy ny fitsaranao. Le anjelin'ny altara zany dia miteny koa eto manao hoe marina sy mahitsy ny fitsaranao. Satria le anjelin'ny altara momba le olona zay mitaraina teo ambanin'ny altara. Eto zany dia mampatsiahy nyreto olona masina zay nivonoina ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Marina sy mahitsy ny fitsaranao Andriamanitra. Dia amin'iza moa zany fa amin'ireo mponina ambonin'ny tany izany. Ka raha tary amin'ny trompetra zany miresaka hoe ny ray am-patelon'ny rano no tratra. Aty amin'ny kapoaka fahatelo kosa dia zao, ny rano fisotro rehetra zany no tsy misy intsony, ka dia maty ny etaeta ny mponina ambonin'ny tany. Dia izy io mponina ambonin'ny tany maty ny etaeta io, fa ireo izay manana ny marika ny bibidia io zany. Dia izay zany tapitra indray ny fotoanantsika amin'ity an'ity. Fa amin'ny lesona manaraka zany tsika dia hiresaka indray ny amin'ilay loza faha-4 izay tao anatin'ilay kaboakan'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nalatsaka ilay anjely faha-4. Dia miresaka indray izy io ny amin'ny fahasimban'ny masoandro indray zany no resahana eto. Dia indray ny resahantsika amin'ny lesona manaraka fa hivavaka isika marina ny fotoana. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Misaotra iray fa noho ny fahasoavanao no nafahanay niara-nianatra sy nandinika ny teninao teto tamin'ity an'ity. Tsy tamin'ny herinay ny tanjakay fa tamin'ny fanahinao irery ihany, ka dia misaotra anao izay iray. Aoka iray ny fanahinao ny hiasa ao anatinay tsirary avy. Ka izy no andresy lahatra anay ny amin'ny teninao. Dia iray namandrakizay ny anaranao iray, amin'ny anaran'i Kristy. Ary ny angatanay aminao iray dia aoka iray. Mba hanana anjara izahay amin'ilay fiainana mandrakizay. Manana anjara izahay amin'ny miaraka amin'ireo olona masina. Fa tsy hatratrana izany loza izany satria mafy izany loza izany rehefa mitranga ary tsy ho zakazakaina izany. Ka dia aoka mba tsy ho diso anjara izay Andriamanitra. Dia iray namandrakizay ny anaranao, amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Bye bye daholo tsika rehetra.